Dia mbola ho aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Endre ny hafalianay Tompo. Misaotra anao fa afaka namakivaky ny volana Aogositra. Ary dia misaotra koa fa dia menao an'izao volana Septambra izao izay. Faly izay Tompo, ary mbola mivelatra eo anoloanay ny fahasoavana. Dia ny fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy. Izany no inonay sy antenainay ary iarahanay lalana aminao eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ry Jesosy Kristy Tomponay amin'ity volana ity. Amin'ny anaranao no vanean'izany vavaka izany. Amen. Arak'izany ry havana dia miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy fa dia nomeny tombo volana vaovao isika. Dia ny volana Septambra efa nidika mibavaka teo. Misaotra azy fa lohahevitra vaovao indray no nomen'ny tombo mba ho mofinaina sakafo mifanahintsika isan'andro isan'andro dia ny hoe velon'ny finoana ny mpino. Arak'izany dia resaka betsaka mikasika ny finoana isika amin'ity volana ity. Tena ilaina izany satria manana an'izay inony araka ny Andriamanitra ivavahany ny olombelona eto ambonin'ny tany. Izay isika raha jerena amin'ny ankapobeny na iza olombelona eto ambonin'ny tany. Fa raha ho antsika kristianina koa dia mbola samy manana ny ainany finoana ihany koa ny tsirairay avy. Eo indrindra ary no tonga ny tenin'ny Tompo ho an'ireo kristianina Hebreo. Andinga io vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana. Amen. Hebreo 10 andininy 7:30 tapany voalohany. Tena manan-danja ity andininy soratra masina. Ny ainga avy amin'ny Habakoka 2 andininy 4 ity. Satria ny teny miverina izy ato amin'ny testamenta vaovao. Ahitantsika an'izany ny Romanina 1 andininy 17. Dia miverina koa eo amin'ny Galatianina 3 andininy 1. Ary hitantsika eto amin'ity Hebreo ity hoe Hebreo 10 andininy 7:30 tapany voalohany. Indry havako. Amin'izao andro farana izao dia tena ilaina tokoa ny olona marina amin'ny maha-mpino antsika. Ary tena ilaina koa ny finoana marina araka ny fitarihan-teny nambaranay teny am-piandohana teo. Ry havana, samodiniantsika avokoa izany ireo rehetr'ireo amin'ity volana ity. Koa ny rariana dia mba ho volana hitomboantsika amin'ny finoana ity volana ity ka dia ho azo tsapahin-tanana mihitsy ny asan'ny finoantsika amin'ny fiainana andavanandro ary indrindra koa amin'ny fiainana ara-panahy. Etsy andanin'izany dia rariana koa mba tena hoe hiorina amin'ny finoana isika dia ny finoana an'i Jesosy Kristy amin'izao volana andiniantsika ny finoana izao. Ary farany dia tena hiorina amin'ny fiangonana satria ny fiangonana no sehatra hitaizany ny tompo antsika amin'ny finoana mandra-piaviny ry havana. Izany daholo ny firariantsonay ary amin'ity volana ity fa ankoatr'izany dia volana idiran'ireo zanaka indray amin'ny fianarana ity volana ity. Koa mivavaka, mahatsiaro an'ireo ray aman-dreny izay misikim-ponitra mikarakara ny amin'ny fampidiran'ny mpianatra. Dia mba omen'ny tompony eto manana rehetra ny vola amin'ny fitaovana mba azahoana mahatafiditra soamantsara ny ankizy amin'ny fianarana. Ary dia ny tompo koa hanolo-tsaina amin'ny fahendrena hery-tanjaka ary fahasalamana an'ireo zanaka ireo mba ho tafita amin'ny fianarana. Dia mirahasoa ho antsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hivavaka ary isika. Ampitomboy ary tompo ny finoanay sy ny fahatokinay anao. Ary mivavaka izay ho amin'ny fikarakarany ray aman-dreny rehetra ny fidiran'ny zanany mianatra. Ianao hita, ianao momba, ianao hanampy amin'ny lafiny rehetra tompo mba azahoan'ny ankizy tsirairay avy, mba azahoan'ny taranaka fianarana sahaza azy hisondrotany amin'ny fiainana ho voninahitra ao. Dia amin'ny anaranao koa Jesosy Kristy Tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.